Isan'ireo fikambanana resy lahatra amin'ny fahamatorana sy ny fahavononana ananan'ny kandida Anne Rajoelina ary niroso tamin'ny famolavolana sy ny fandrafetana ny initiative pour l'émergence de Madagascar ireo diaspora malagasy mivondrana ao amin'ny fikambanana TEM na ny Tous Ensemble pour Madagascar. Vonona ihany koa ity fikambanana ity amin'ny fanatontosana izany raha ny fanazavany ny filohany Rakoto Manantsoa Andrianome. Tous Ensemble pour Madagascar izay fikambanana manampy an'i Madagasikara amin'ny vinanasa rehetra. Izy io dia fikambanana manambatra ireo diaspora malagasy rehetra any ivelan'ny nosy, misy ao a France, misy ao a Belgique, misy koa La Réunion ary voaingana teo any Luxembourg. Ka izahay dia manome tanana ny ireo mpitondra mba hanampy azy amin'ny vinanasa rehetra ahasoan'ny tanindrazana. Ny fikambanana Tous Ensemble pour Madagascar moa dia resy lahatra amin'ny programme nasan'ny Initiative pour l'émergence de Madagascar, IEM, ary izahay dia anisan'ny nanampy tamin'ny fanoratana izany programme izany, ary vonona ihany koa ny hanome tanana amin'ny fanatontosana izany. Eo am-piandrasana ny vokam-pifidianana vonjomaika avy amin'ny birao maleotena mikarakara ny fifidianana. Miantso ny vahoaka malagasy ho tony hatrany ity fikambanana ity. Eo am-piandrasana ny valim-pifidianana ny filoham-pirenena vaovao hitonan'ny firenentsika isika izao. Maro ny lalana efa vita ary mbola maro ihany koa ny miandry ny vahoaka malagasy izay mitaky ny fanarenam-pirenena. Izay indrindra no ijoroinay ao amin'ny TEM izay malagasy avy any Ndilambato makamamy amin'ny Madagasikara mba hitaonantsika rehetra hanaja ny valim-pifidianana. Mamitsika ny fihavanana ary efa novoizin'ireo ray aman-drenitsika izany. Mendrika fiainam-baovao ny taranantsika. Koa manainga ny malagasy rehetra eto amin'ny lafivalon'ny nosy mba hiandry am-pitoniana hanaja ny valim-pifidianana izay aroson'ny CENI. CENI dia manao izay vitany na dia somary tsy araka ny hafainganana tadiavintsika azy. Tany-tandalàna i Madagasikara. Koa miantso anareo tompon'andraikitra ara-politika rehetra mba ametraka ny tompontsoam-pirenena mialohan'ny mety ho tombotsoan'ny atoko. Misaotra sady tompo. Tao anatin'ny filaminana no niandrasana sy niatrehan'ny vahoaka malagasy ny androm-pifidianana. Ao anatin'ny filaminana sy ny fahatoniana ihany koa no antenaina fa hiandrasana ny valiny izay fifidianana izay ho ny fikambanana Tous Ensemble pour Madagascar.